antsika. Raha ny sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo, misaotranao zay no amin'ny fanatrehanao. Misaotranao zay fa ny masino fa entinao noho ny anaran'i Jesosy. Mangataka aminao fa ny masino feno izay tsirairay avy. Oka tsy hisy sakana ka tsy hafahanay mandray amin'ny teninao androany. Te hitombo zao ny anatin'ny fahafantarana anao. Te higanehany ankonanay zay Jesosy avy any Nazareto. Te hita mivady aman-janakay zahay eto amin'ity toerana ity miara manompo anao ato anaty gosena. Tsy tianay manodidina anay, tsy tianay ireo ankonanay ho anisan'ny tsy andova amin'ny fiaina mandrakizay. Fa manana faniriana zay mba atonga ny sy ny ankonanay anompo anao sy andova amin'ny fiainana mandrakizay. Hiakatra aminao Jesosy ho any amin'ny raha ho any lanitra. Diovy ny fonay, tompo diovy. Tamin'ny mety sorisory, tamin'ny mety fatezera, tamin'ny zavatra rehetra, ka mety anakana amin'ny fanahinao masina tsy afaka hiasa ao anatinay. Tovy tena tonga saina izay sy matsapa-tena ny amin'ny fahasarobidy ny fanatrehanao izay iainanay izao. Satria na etikoa ianao, oka tena anafatsapa-tena ny esprit anay, ny amanay ary ny koranay, mba oka tsy hisy ray eo ka tsy ahafahanay nisitraka ny fitahiana maro izay miafina ao ambadiky ny teninao. Ka tahio izay tsirairay avy androany ray eo ny avy amin'ny teninao. Tahio ny esprit anay, tahio ny amanay, tahio ny koranay, satria izay te hahita ny voninahitra ny anaranao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, mba rehefa eny ampovoan'izao tontolo izao izahay, rehefa eny ampovoan'ny ankonanay izahay, dia tonga porteur en gloire anao. Ka tsy afaka hisy irenianao rehefa hita ny vokatry ny gloire anao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, fa atonga ny tsirairay avy sy ny manodidinay ho voakasika, sy atonga ny tsirairay avy mba te hino anao ihany koa ary te hafantatra anao ihany koa. Misaotranao fa ny masinao ny amin'ny fanamboaranao fonay tsirairay avy, fanokafanao ny masim-panahinay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teneny eo akaikinao hoe faly aho mahita anao aty gosena. Amen. Raisitsika kely ny Baiboly ao amin'ny Matthieu chapitre 4 verset 19. Matthieu chapitre 4 verset 19. Amin'ny anaran'i Jesosy. Où Jesosy, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Teneny eo akaikinao hoe formen'i Jesosy ianao ho pécheur d'homme. Ina moa ny dikany hoe pécheur d'homme? Ho formen'i Jesosy zasy ianao ho gagneur d'âme. Dia ny amina voalohany mila gagner-tsika tsirairay avy dia membre amin'ny famille-tsika. Appuiaka amin'ilay fanzarain'ny pasteur Tommy teo moa hoe tokony gagnehany ankonantsika tsika. Zay na fa tonga amin'ny Paul niteny tamin'ilay géolier hoe crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tokony priorité ao anaty fiainantsika ny saluan'ny ama ny ankonantsika. Tokony tsy tokony mamparaira-tsika ny zavatra ataon'ny famille-tsika amintsika, ny amin'ny injustice mety ataony, fa ny zavatra tokony important anatintsika voalohany indrindra dia salut ny ama n'ireo manodidina antsika. Ka Jesosy miteny hoe zay rehetra manaraka azy ozy izy dia ho ataony ho pécheur d'homme. Io zany tsy exclusivité ny évangéliste. Tout disciple, tout chrétien est apte à gagner des âmes. Tout chrétien a la responsabilité de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et cela commence dans notre famille. Raha jerentsika ny zavatra iainantsika amin'izao andro farany izao dia tena miaintsika anatin'ny tena hoe les temps sont mauvais. Amin'ny Ésaïe chapitre 5 verset 20 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe malheur aux à celui qui dit que le mal est bien et qui dit que le bien est mal. Dia efa nizareko tamintsika teto koa moa nisy taona hoe any amin'ny Luc chapitre 17 verset 28 anisan'ny signe ahafantarana ny atongavan'i Jesosy voalohany dia tsy mentionné ao intsony ny mariage.
tamin'ny andro Noa hoe les hommes ils étaient occupés à bâtir, construire, à marier leurs enfants. Fa rehefa niteny izy Jesosy hoe any dia ohatr'izay koa izy amin'ny andro farany any niteny izy hoe bâtir, construire, c'est-à-dire que les hommes seront occupés à faire beaucoup de choses. Mais Dieu n'a plus mentionné le mariage. Satria Dieu ne considère plus les mariages qu'il voit dans ces temps de la fête comme mariage. Dina zavatra mitranga na au niveau de la valeur morale humaine, le mariage n'a plus sa nature d'autrefois. Donc nous sommes vraiment dans les temps de la fin, parce que maintenant ça tena crique mihitsy rehefa tsy haiko raha remarque anareo ny amin'ny publicité ny agribus tena crique koa tena malahelo en France. Inona nanaovana an'ireny publicité inona quel intérêt? Bon, il va voter la loi et qu'il y a un homosexuel. Pourquoi on veut forcer? En fait, on veut forcer nos enfants à croire que le mal devient bien. Et nous vivons dans ces temps. Et si que Christiane ni l'amtsour ma fatatra ny tenin'Andriamanitra, sinon nous allons mélanger le mal en bien et le bien en mal. Raha amandray tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, manapozina ny zanakao ianao fa tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinana izy. Ka ny kristiana amin'izao andro indreo io tsy vitany hoe ndao tsika andeha concert évangélique, ndao tsika hanao gala évangélique, tsy vitan'izany ny vie chrétienne. Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas sa volonté, tu serais perdu dans un tourbillon où le monde ne fait que te manipuler, où le monde ne fait que manipuler le bien, le mal. Il ne moule les fruits défendus, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu son propre juge. Il juge ce qui est bien, il juge ce qui est mal. En ne se préoccupant pas de ce qui est bien vient de Dieu et le reste n'est pas bon pour nous. Les fruits défendus à Damasir, non, je fais ce que je veux, j'ai mon avis, je pense comme je veux, mais est-ce que ton jugement est en accord avec le jugement de Dieu? C'est ça la question qui se pose. Tsika zany mila mitandrina fa efa akaiky efa anisany hoe tena efa akaiky Jesosy satria mariage tsy ao anatin'ny tsy reconnaissé n'Andriamanitra intsony no mariage amin'izao andro farany izao zany tsy Andriamanitra tsy mila mentionné koa zany tsy hitako akory zany fa izy hoe any farany any izy dia les hommes seront préoccupés à bâtir, à construire, c'est-à-dire que les gens sont préoccupés à faire beaucoup de choses. Zavatra hitatsika zany occupé ny olombelona na ny kristiana rehefa tsy mahafantatra ny identité occupé rehefa na ny kristiana occupé mitady vola, occupé tsy manana fotoana, occupé tsy manana fotoana tsy mitadiavana an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jesosy hoe ho avy ohatran'ny mpangalatra hozy izy. Ny tena marina Jesosy tokony tsy ho avy ohatran'ny mpangalatra ho atsika izay mahafantatra. Tokony bonne surprise atsika zany na tongavan'i Jesosy fa tsy tonga mauvaise surprise aminao satria Jesosy en fait rehefa mamaky ny Baiboly tsika efa nomeny daholo ny signe rehetra ahafantarantsika hoe il est à la porte, il arrive, il est sûrement dans les cieux là pour me prendre. Donc je vis pour accueillir le Seigneur. Dia tsika famille inona zavatra hita amin'izao tontolo izao? Tsy hoe divorce efa normal amin'izao andro tsika, tsy hoe normal zany divorce, normal zany famille recomposée. Rehefa misy problème ato an-tokantrano tonga anao dia tady alternative dia hoe le divorce est une alternative. Non. Inona conforme à la volonté de Dieu, Dieu n'a pas créé le mariage pour ensuite créer le divorce. C'est l'homme qui a créé le divorce. Dieu n'a pas créé la polygamie. Dieu a donné à Adam, Ève. C'est devenu un souci pour les jeunes célibataires de trouver leur bien-aimé. Pour ensuite, qu'est-ce que le monde fait? Il te crée des sites de rencontres. C'est du n'importe quoi. Pour dire on n'a pas besoin de Dieu. C'est Dieu qui organise ta rencontre. Pourquoi tu doutes? Alors, qu'un célibataire en Christ, ne fais pas tourner ton regard gauche à droite. Parce que mes amis ont un petit copain, une petite copine. Sur Facebook, tout le monde sont en photo de couple. Et non, tu m'as fait une identité, non, là, quand tu es pasteur. Et tu te dis, je vais m'y mettre aussi, je crois, il faut que je me trouve quelqu'un. Non, ça, c'est mille tika. C'est une liste question,
Ianao zany mila mahay rehefa tonga chrétien ianao tokony miaina zany je m'en fous de ce que les autres pensent. Pourquoi les homosexuels, ils se foutent de ce que les autres pensent alors qu'ils savent qu'ils se font le mal? Pourquoi toi qui suis Dieu, tu as honte d'être ce que tu es en Christ? Comme ça, mila famille mamoaka génération, c'est une génération déterminée, une génération remplie de conviction, une génération ferme, remplie d'assurance. Quand il y a une mission, la génération remplie de conviction dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens qui sont gauche-droite. On les voit quand même à l'église le dimanche, mais le lundi, ils sont quand même mélangés avec le monde, ils se fondent dans le paysage. Alors que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, mais les fils, ils sont où? Les fils, ils se mélangent au monde, aux fils des hommes, aux fils des gens du monde. Mais enfin, le monde, quand même, ils ont besoin, mais parce que nous ne reflétons pas la lumière d'une fière monde nous dit. Quand il y a natus Jesosy zao izy niforme anareo gagneur-dame. Ianao zany rehefa tonga chrétien aza mieritreritra mihitsy pasteur ihany no tokony ameno fiangonana na hoe pasteur ihany zany ny évangéliste ihany rangahy zany. Fa androantsika hijery hoe ny fomba hoe higaniana ny ama manodidina atsika. Dia Luc chapitre 17 verset 28. Et androantsika hijery momba ny fo tokony ananantsika kristianina. Raisitsika ny en Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe chapitre 4 verset 23. Ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Eto dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe misy source de la vie ozy izy anatin'ny fotsika. Io fo ny tenen'ny proverbe io dia fo ny olona kristianina. Satria anatin'ny fo ny olona tsy manana an Jesosy tsy source de vie, parce que Jésus est la vie. Jésus est l'arbre de vie. Donc, fo resahan'ny ten'Andriamanitra dia fo zasy ianao kristianina io. Androantsika zany hijery fa maninona no mila arovana ny fotsika. Satria ny ten'Andriamanitra miteny hoe misy source de la vie ozy izy anatin'io fotsika io. Misy source mikorina avy ao anatin'ny fotsika. Io source io le mila mivoaka io source io. Io source io le tokony mandena manodidina atsika, makasika amin'ny manodidina atsika, atonga manodidina atsika ho ganetsika ho an'i Kristy. Fa ahoana mahatonga ny source io ny coulé de notre cœur dans notre vie, sy ahoana mahatonga ny source io tsy ny coulé. Dia jerentsika koa androany fa inona le importance an'le hoe gardena le cœur. Matoa zany mila gardena ny cœur, misy trésor zany anatin'ny cœur atsika, c'est mila gardena. Dia io le teneko anareo teo hoe les sources de la vie. Dia jerentsika hoe inona moa le tena tian'Andriamanitra teny amin'ilay source de la vie, ino ny source de la vie io? Raisitsika en Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Efa nisy taona efa nataontsika ihany ty lesson ty tato amin'ny sekoly tokantrano, fa sy ny fanahy masina somary naverina le izy. Satria nazao lazay ny fanahy masina hoe maro amintsika kristiana izy, maro amintsika reto mbola tsy mahay miaro ny fotsika. Za manko tonga antsika tsy mety mahita vokatra ao anatin'ny tokantranontsika sy eo manodidina atsika. Fa androany ny fanahy masina mi-insiste hoe arovo ny fonao. Rehefa fantatrao inona ke zavatra miaro anatin'ny fonao sy inona mahatonga anao tsy maintsy miaro ny fonao io androany anao rehefa mivoaka tamin'ity toerana ity androany dia hitandrina amin'izay anao amin'ny fonao io. Tsy hanao foana intsony ianao amin'ny fonao io. Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra itsika dia
ao anatin'ny fotsika no miafina ny finoana n'Andriamanitra. Rehefa nanomboka nino an Jesosy sika dia nisaizy tala atao anatin'ny fotsika amin'izay Jesosy. Dia fantatsika tsara nefa ny any amin'ny Hébreux chapitre 11 any hoe Andriamanitra tsy miasa afa-tsy amin'ny alalany finoantsika azy. Ka zao zany tsy afaka hita ny herin'Andriamanitra mihitsy sika eo amin'ny fiainantsika raha tsy misy io finoana io. Dia hoy izy sika hoe ny finoana zany no midélivrer en puissance en parole divine. Ny finoana zany no midélivrer an'le vie divine ao anatintsika. Dia ny cœur-atsika nefany no migarder io finoana io. Dia rehefa tsy voagardenao io finoana io io fonao dia maty ny finoanao. Rehefa maty ny finoanao dia tsy hitanao ny herin'ny tenin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao sy mahakasika manodidina anao. Ny tenen'ny pasteur Tommy teo zao le acte 16:31 ozy izy Paul miantsa le Géolais minozy izy an Jesosy dia vonjeny anao sy ny ankonanao. Raha maty zany ny finoanao tsy voavonjy ny ankonanao. Dia ahoana mahatonga le finoana lasa maty satria ny cœur-anao tokony gardien foi-anao. Dia rehefa tsy vitanao gardien cœur-anao dia maty le afon'ny finoana. Dia izany mahatonga antsika tsy mety mahita vokatra mihitsy, tsy mety miova mihitsy ny manodidina antsika. Tomany tsika ohatran'ny tsy hita ihany. Ohatran'ny ahoana ty fa tsy mety mivovonjy mihitsy ihany satria na ny finoanao tsy tafatoetra. Dia ino mahatonga le finoanao tsy tafatoetra satria anao tsy niambina ny fonao. Ka izay araka ny tenen'ny pasteur Tommy les solutions tsika ihany les solutions. Fa tsy mifahafantarantsika an'izay zavatra izay mampatonga antsika tsy mety mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raisitsika indray ao amin'ny épître en Jean 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. Où tenin'Andriamanitra? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et restez au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous dites, Jean, c'est notre foi ce qui nous fait triompher du monde. Tsy mety mahita triomphe mihitsy ianao anatin'ny tokantranonao satria na foanao tsy mahazo aina. Tsy mety mahita victoire mihitsy ianao anatin'ny tokantranonao satria na foanao zany mbola tsy mahazo aina. Dia mihitsika manana ny fo takian'Andriamanitra eo fa tonga le finoana n'Andriamanitra azo aina ao anatsika dia atonga atsika ahita n'le triomphe zay eo amin'ny fiainantsika. Misy tao tsika tahiezaka be miezaka amin'ny zavatra tahiteny tahinona tsy haiko tahinao zavatra be da be fa le izy debutan'ny saluan'ny âme dia finoantsika mihitsy aloha mila madio. Dia finoana madio dia mitoetra anaty fo zay voaaro. Ka ny ten'Andriamanitra mazava be hoe tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ninona zany mety zanakao, ninona problème eo fiainanao mety tsy haiko raha endrika jerena dia ohatrany hoe henjana be. Raha ohatra ianao ka manana foi en Dieu, tu peux triompher de tout cela. Tu peux gagner les âmes des membres de ta famille. Tu peux gagner sur le monde. Les gens du monde vendent leur âme pour gagner le monde. Mais Jésus a racheté ton âme pour que toi tu gagnes sur le monde. Foanao mahatonga anao afaka gagner sur le monde. Nizao toa zao mila mivarotra ny âme, mila manao échange avec le diable, mila manao pacte mba hahazoana monde. Fa Jésus il a racheté ton âme pour que tu gagnes sur le monde. Ianao zao tokony matsapa-tena foana hoe moi za tsy hanambany ny tenako hidina tahaka ny monde. Ho an'ny jeune zao mampaheranareo mihitsy tsy hoe tsy mitovy amin'izao tontolo izao nareo dia ohatran'ny matsapa-tena zany fa ohatran'ny hoe anormal. Za miteny anao fa ny standard de vie sy ny normalité de vie tokony hanana kristin tsisa afa-tsy anatin'ny baiboly. Ne regarde pas gauche à droite zany.
Ne cherche pas à imiter la vie à la télé, dans les films, dans les clips, je sais pas. Derrière ce film voalaza chrétien, fa manana foana discernement parce que nous sommes dans un monde où c'est Satan qui en est le prince. Dia ianao raha tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahita an'izany zavatra izany ianao. Fa ianao nefa rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra dia hitanao mihitsy tena grave ny zavatra ataony dévoilé eto amin'ity tany ity. Tous les autorités, tous les hommes ne sont que des pantins, les pantins du diable, mis conscient, pas mis conscient. Enfin, ça c'est non, c'est même quand Jésus nous dit, la vérité aussi se délivre, la vérité affranchit. La ça c'est esclave. Tu sais qu'il y a des femmes faites en femme marine. Ça dit, le monde est esclave du diable. Ils ne savent pas parce qu'ils sont tous des esclaves. Laisse-moi, je fais ce que je veux. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Enfin, il est obligé de se soumettre à un standard que le monde a imposé. Et non, toi, tu es libéré de ne pas être comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Quand on floutique et mila madio. Satria nafandresentsika tao anatin'ny finoanan'Andriamanitra io. Restsika indeo en Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. 12 l'Andriamanitra. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comment pourras-tu vivre si tu n'as pas la foi? Comment pourras-tu vivre dans ce monde si tu n'as pas la foi? C'est une puissance aussi de Dieu pour le salut de quiconque croit. La foi en la parole de Dieu libère et déploie la puissance de la parole de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Raha tsy manana finoana zany ianao tsy afaka hita ny herin'Andriamanitra mihitsy hikasika ny ankonanao atongan'izy ireo voavonjy. Tsy afaka hita ny herin'Andriamanitra mihitsy ny eo amin'ny fiainanao izay mety mbola besakasakana sy misy blocage foana satria na finoanao mihitsy mbola tsy mitoetra tsara. Ka za manko tonga ny Satana mikitika ny fonao io foana izy. Jereo tsara. Io fonao io kitikitiany foana. Tady moyen izy satria nahoana? Satria na fonao gardien foinao. Ka rehefa ohatrany hoe ny fo zany ny bouclier mitazona le foi ao hirehitra foana. Dia misy toatsika tsy tonga saina an'izay zavatra izay. Anatina situation tsika dia ny fotsika efa tsy ao intsony mihitsy. Tomany, misefisefy, tsy hita intsony. Dia tsy fantatrao anatin'izay zavatra nefa hoe rehefa tsy voary ny fonao vulnérable ianao. Rehefa tsy voary ny fonao vulnérable ianao satria nahoana? Satria le foi mihitsy ny lasa marefo, mahatonga lasa marefo ny finoanao. Noho n'ino? Noho ny tsy voary ny fonao. Ka androany tena tiako mihitsy isika hitandrina ny fontsika io. Tandreny, teneny eo akaikinao mitandreny ny fonao io. Io fitandremana ny fo tsy voatery any amin'izao tontolo izao ihany fa aiza izy ny tena mila tandrema ao anatin'ny tokantrano. Ao anivon'ny fraternité, mpianadahy miady, mivady tsy mifampizaka. Ao ny tena iny. Fa ny amin'izao tontolo izao ohatra ndray mahavita ohatrany tsy dia mananina ihany satria ireny tsy olona akaiky ny fonao. Fa ny olona eo akaiky ny fonao ireny ny tena mahakasika ny fonao. Ka ao ianao ny tena mila miambina. Le olona tena tianao iny mihitsiny. Tandremy tsara. Iza ny tena piady? Monsieur Chamaillé, mpianadahy, frère et sœur à sœur. Tandremy ao anatin'ny église. Zany zavatra mampimebe fa manina misy ny dispute dans l'assemblée, dans l'église, parce qu'on n'a pas gardé notre cœur. Satria le diable, il rôde, il attend qu'il y ait une brèche pour attaquer ta foi. Satria na fantany hoe c'est la foi qui nous rend puissants, c'est la foi en Dieu. Dia rehefa baissé bouclier anao, cœur anao rehefa tsy voarinao izy vulnérable reto. Hiasa amin'izay ahako.
ka inona zavatra ataony devoly za tanjony devoly a dia bouclier foanao io fo io atao zay vulnérable ny fonao io miketrika izy fa androany anao rehefa mahafantatra ake zay fomba fiadiny devoly a aparefo ny fononao a hiambina amin'ny fonao amin'izay ianao. Restsika au Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 19 à 23. Matthieu chapitre 13, versets 19 à 23. Amenar en Jesus. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Il y a les paraboles du semeur, c'est Nathan Jesus. Et toi, ni tany c'est amafazana ny voa dia io le fotsika io dia rehefa mamaky koa tsika ny Romains chapitre 10 dia hoe ny finoana ozy izy dia miainga vo anatin'ny tenin'ny Kristy. Dia za zany aloha anao tsy afaka manana finoana raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Un chrétien ne peut pas être victorieux déjà sans la parole de Dieu, sans qu'il n'écoute la parole de Dieu, sans qu'il ne médite la parole de Dieu. C'est une affaire. Je fais quelle mission? L'Église fait de Jésus son seul centre d'intérêt, son seul centre d'attraction. Nous avons appelé que tu as centre d'intérêt l'Église ni organiser concert. Non, nos fiers en sac, des fois on perd des énergies, du temps, de l'argent pour ne rien apporter. Mais rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ny zavatra voalohany ilain'ny Église, c'est Jésus. Qui est Jésus? Jésus, c'est la parole faite chair. La première chose dont nous avons besoin en tant que chrétiens, en tant qu'Église, c'est la parole de Dieu. Ka tsika na misy foana ary manendrika ny reto koa dia sekoly foana tsy manino zany. Satria nahoana avao raha tahita fructueux fiainanao, tsy maintsy mihinana teny aloha ianao. Dia zao le teny io mila terre tonga ny io tahaka ny semence, tsy afaka maniry ny semence apetrapetranao fotsiny raha misy graine dia apetraka eto tsy haniry fa mila terre izy mba tonga anazy haniry. Et la parole de Dieu a besoin de cœur. Pour que la parole de Dieu puisse pousser, pour qu'elle puisse déployer ses bienfaits, des mille en cœur des hommes. Peut-être c'est ça que nazava, ouais. Misy ozy izy ty parabole ty aloha dia zany dia tsy maintsy olona kristiana satria nanahoana satria na olona nandray teny daholo fa zao tsy mitovy le fo. Dia teto Jesosy nisy fo karazany telo. Zavatra koa ataony devoly akoatrany hoe fiarovana ny fo zany déjà aloha ny tanjony devoly dia empêcher anao tsy ahazo ny tenin'Andriamanitra io. Dia ino zavatra ataony mihitsy ny fonao tsy ho tia teny. Dia inona koa nataony? Ataony kamokamo ianao makany am-piangonana, ataony kamo ianao miantory teny. Fenoany divertissement. Ka ianao zany tokony matsapa teny zavatra ilain'ity foko ity voaloha zany mila teny. Matsapa tsara ianao teny rehefa matsapa tsara teny rehefa tokony jour andehananao en assemblée, ça vaut le coup ve? Tena est-ce que c'est vraiment tena hoe tena important mihitsy ve? Tena zavatra tena tsy afaka elana mihitsy ve ty Jesosy tsy andehanako any amin'ny sekoly. Fa misy ny olona
iny moa ilay zaraiko tamin'ny SMS misy ny olona raha ohatra zao ka miteny ny chef hoe tsy maintsy présent ianao satria ntsika anao réunion satria nandroany ianao ny tokony tsy haiko inona androany fotoana mihitsy tsy mahazo reny convocation reny tsika convocation ny préfecture convocation ny patron tsy haiko fa za miteny anareo fa tsisy na olona kristiana tsisy teny misy andraso ohatrany tsy mety tsy ho afaka amin'ity fa misy zavatra plus important tsy ho tonga anatin'ny sainantsika koa zany fa mandray ny convocation iny fa ina ny logique anatin'ny sainao convocation que je suis obligé d'y aller fa ny kristiana rehefa mahazo convocation qui vient de Dieu mbola ohatrany mbola anaovana kely hoe eritreretina kely aloha misy mandefa invitation kely ary andraso loha anteny ale fa manina tsy tonga hoe vao misy convocation de Dieu tokony tonga non c'est obligé je dois y aller satria c'est un jour que Dieu a réservé pour que je sois convoqué face à lui du lundi tsika au vendredi efa misoccuper amin'izay tokony ataotsika samedi dimanche mba angatan'Andriamanitra antsika mbola c'est dur quand Dieu nous convoque nefa c'est pour ton bien pour que tu triomphes dans le monde pour que tu triomphes dans la semaine pour que tu triomphes dans ta maison dans ta famille mais tu ne peux pas triompher si ta foi n'a pas de nourriture n'a pas de parole dia zany no tonga fiainan'ny kristiana ohatrany ohatr'izao foana satria na finoany koa ohatr'izao dia tsy miavaka mihitsy tsika dia rehefa mpivoany zao tontolo zao tsika no mahita ilay vady amanjanantsika hatrany tsy tonga dia mitrena be za tsy mirahana fivavy dia inonao dia mipararetra dia inonao dia ohatrany perdu zany nefa ny chrétien tokony tsy se sentir perdu zany mihitsy parce que Dieu a dit vous ne serez plus des orphelins c'est-à-dire des orphelins vous ne serez plus abandonnés si nous avons Dieu comme l'Éternel notre bon berger pourquoi nous sommes encore perdus parfois parce que nous ne sommes pas venus au fer pâturage. Nous ne sommes pas ressourcés au fer pâturage, à la source qui est la parole de Dieu. Dia zao zany, zavatra ilayntsika aloha zany dia zany mila teny raha ohatra ka te hanana finoana. Dia ny mampatonga ilay finoana zany matanjaka tsara mila voatahiry zany ilay teny. Dia iza ilay mitahiry an'ilay teny? Ny fotsika. Tanao misy fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra, finoana an'Andriamanitra sy ny fotsika. Ny fotsika zany tokony propice tokony zay hoe terre fertile tokony ataovy izay azahoana fo mampitahiry ny finoanao sy ny tenin'Andriamanitra rehefa nananao ilay fo mahay mitahiry an'ilay vo dia voaka ho azy ny finoanao dia mahita victoire ho azy ianao fiainanao fa ilay problème dia za aloha anao tsy mety mandray vo rehefa misy taona ianao mandraindray vo ihany le tany tena tsy terre fertile misy fa tany béton be tonga dia tsy misy taona tsika mitena eny ohatrany efa elaela rangaha tsy mandeha ihany ohatrany insiste ihany pasteur ndeha kely sekoly ihany rangaha dia mandeha sekoly dia iny le atsipitsipy comme ça iny zany ohatrany hoe natsipy teo amin'ny béton tsy maniry akory le izy zay moa tonga amin'ny pasteur amin'ny teny soyez conscient quand vous êtes ici à Goshen. Tu ne viens pas là juste au hasard. Et comment les pensées disent que Dieu est un Dieu de but et de projet. En tant que chrétien, quand tu fais des choses, tu dois toujours avoir un but et un objectif. Il en a les anoïdes. Tu parles forcément étant frère et soeur, c'est pour l'ambiance, on a les anoïdes. Enfin, j'ai un but, grandir dans la foi, parce que je veux triompher dans ma vie avec la foi en Dieu. C'est un les anoïdes. Dis-tu toerana misy an'Andriamanitra, misy ny teny, misy ny puissance de Dieu. Ça, tu y as l'être. Je veux voir le déploiement de la puissance de la parole. Je donne un cœur propice à cette parole. Je suis conscient. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'attends? Tsy tonga fotsiny dia eo. Tiens mikoatra baiboly indray sakafo ny saina. Tsangazay antsika hibebaka. Mamela ny heriko Jesosy io. Voaka eo ianao ohatrany tsisy dikany akory. Very fotsiny ny andronao sy ny fotoananao. Ka zao zany le fo voalohany izy Jesosy foa zay tonga dia tonga le ratsy izy nangalatra ny teny tsy normal zany mbola misy devoly mavita mangalatra ny teny satria na fonao mihitsy tsy norma le faharoa indray tsy mazaka an'le fanenjena ozy izy noho ny teny raikitra amin'izay ho tokantrano vavabava kely foana seky tany mihitsy angamba nenao aty aiza kosa dia isaky ny metsika dia baiboly foana Jesosy foana mandefa ianao radio dia ira évangélika foana ve
za mba tahena ny Beyoncé isory tany zany ka ina koa dia iny rehefa tsy voary ny fonao a dia ina zavatra mitrano tonga anao dia sonné be tonga dia foutu be tsy maha nefa aloha izy dia sao celui qui est en toi est bien puissant que celui qui est dans le monde ka raha ohatra ka misy membre en famille anao mbola miréagir zany celui qui est en toi est bien plus qui en lui ka ne te laisse pas atteindre tsy hoe vadinao izy dia sentiment non famonjena ny vadinao tsy ianao le narary no zavatra nyteneny fa vijoroanao ny finoana ka vezy avy eo ampiasainy devoly amin'ny sentiment aza miangina antsony aloha ianao tena daboly fahendrena aloha dia alao aloha afinafiny eto any dia nefa anao rehefa mijanona any atokantrano any tsy mahazo tenin'Andriamanitra foto ianao satria na tsisy finoana ianao avy eo raha tsy mahazo sakafo tsy afaka mitombo hery ianao rehefa tsy en relation avec ny olona mahery koa fa raha ohatranao foa anao dia olona tsy mahery mihitsy fa le vadinao mpanisy anao foana dia comment tu vas faire ato ny lieu d'entraînement ato l'église ny lieu d'entraînement sy fortification rehefa tonga ato anao dia formation na soldat ny ato atao ahery tsara anao soldat reny nge matoy izy formeny jereo tsara ny armée ina moa ahoana moa mahatonga koa hoe les États-Unis c'est un pays puissant parce qu'ils ont une armée puissante dia jereo reny soldat reny na ina moa anarany ny armée any zareo marines jereo nge formation reny mahita reny mijoro fotsy ianao tonga dia efa intimidé fa ianao a tonga le tokantranonao mahita le vavanivadinao dia ianao zeny intimidé satria nanahoana tsy mijoro ny finoanao ianao le mbola le fo le mora sensible ay pastera sao vava nataony any fa inona non ny zavatra tokony ataonao a efa ampianarina foa antsika hoe ny fotsika tokony sensible amin'ny zavatra intérieur la parole et le Saint-Esprit any fa aza mba sensible amin'ny zavatra ataon'olona na tsy ataon'olo zany ianao fa raha ohatra na mbola mandeha n'izay zavatra ay a tsy voavonjy mihitsy ny ankonanao satria igane foana le esprit ao anatiny andefa nilefina ny foana izy ary mahazo vana koa izy lasa mame ouverture koa ianao rehefa tsy mijoro amin'ny fonona mame ouverture idiran'le devoly ampiasa am'le ankono le vadinao na le zanakao atonga anazy ho ennemi anao fa ozy Jesosy mijoroa amin'ny finoana ny teny ka tehirizo ny teny anatin'ny fonao anany le foa tanylonaka mieritreritra tsara rehefa tonga ny hoe misy ado atokantrano mame vava indray le vadinao zavatra voalohany tokony atsainao arovako no foko raisiko le teny ina ny teny Jesosy minoana Jesosy toko de vonjena zay fotsiny no fenonao fo fa aza midonner importance amin'ny zavatra ataony anao na tsy ataony anao ny zavatra aza mbola midonner importance le zavatra hita masinao le namana fianakaviana nareo koa dia sabotsy dia hivavaka foana non tsy afaka hita fandresena mihitsy tsika raha tsy manisy priorité any Andriamanitra aloha mba hahatonga izay finoana izay a hitoetra mba home priorité rehetra ny fandehana fanatrihan'Andriamanitra zany moa dia mbola mitenanareo foana 3 heures de temps tsika ny eto amin'ity toerana ity a c'est ny volan'Andriamanitra mipay-an'ity 600 € par mois indraindray nareo ohatry ny hoe masika koa paster efa miteny tokony tongava fa ahoana nahitanareo fandresena raha ohatra nareo no efa Dieu nge se donne tout efa même Dieu donne ny arma mba tonga anao victorieux fa ianao mihitsy tsy mahatsapa an'izay zavatra izay ka tongotsika aloha voalohany indrindra mila mandray teny ilainao mpanompon'Andriamanitra reny les commandants reny les capitaines le miteny les soldats non tu es un homme fort lève-toi satria na misy herana avy any amin'ny vavam-panompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra ny relevé-ny aminanao izy fa ianao raha s'entêté dia any an-trano any foana hafa indray raha ohatra ianao ka tena le 1000 kilomètres en Chine avy anao dia teneko tonga mety ponta hafa izay misy zao mpanaraka antsika be da be en Strasbourg misy en Italie manaraka antsika amin'ny YouTube je comprends soran'Andriamanitra ny support fa un support doit rester un support fa tsy hoe misy ny support je veux me donner une excuse je veux rester au chaud à la maison ndeha kely aloha izay paster aloha izay aloha ndeha andeha kely tsaiko andeha niny Astérix aloha izay fa mania ngai tsy afaka zorotra anatin'ny fotoana rahanao tokony amin'Andriamanitra non famonjeny Jesosy anao tsy anao no azo vola amakarena fa mifanahinao io ka anatin'ny fanahinao le finoana io le ahitanao fandresena amin'ny zavatra rehetra ka raha tsy omenao ny arma rehetra mba ilain'io finoanao io tsy tafavoaka mihitsy tsika jenao zavatra mitrango ny persécution zao hoe
Satria na laïcité dia hoe sakana ho ny tompona toerana rehetra tsy tsapanofa amin'ny toerana resaka hoe culte fivavahana. On accepte, on refuse pas. Zany nananganantsika ny zoma moment d'intercession fa hoana vitsy ny kristianina mahavita se déplacer en intercession. Dia nefa rehefa avy rehefa trano problème pasteur eto ambavaka. Pourquoi? Satria ny chrétien tsy conscient mihitsy izy. Tsy conscient mihitsy les combats spirituels. Zay zao zay rehefa manao intercession tena mbola mampalahelo fa vitsy kely. Fa zay pasteur mivady sy pasteur onja zany ka kivy zany zay ijoro foana. Fa ianao tsy afaka hita fandresena miavaka mihitsy raha tsy monsieur donné aussi Jesosy hoe cherchez d'abord le royaume. Inona le royaume? C'est la foi en la parole de Dieu. Parce que vous dites Jean, c'est cette foi qui triomphe du monde. Fa ianao mahita hirika foana, tahita fandresena ianao dia rehefa efa Jesosy miteny c'est ça qu'il faut faire. Dia ohatrany tsy conscient anao les zavatra. Ndraindray tsika tsy mandray ny Jesosy sérieux zany reto. Tsy hoe sérieux. Eny. Sérieux ty resaka ty hoe Jesosy. Fa rehefa convocation maire, convocation préfecture, convocation préfet, titre de séjour. Ouais, le tir. Tsy clandestin tsoa France dia tsy zavatra ngoza be. Fa rehefa Jesosy ny convoqué anao reto aiza le importance. Dia aveo Jesosy miasa. Jesosy afonjeny ankonaka. Jesosy ampiakariny karamako. Dia tsika tsy mieritreritra mihitsy. Ataovy priorité mihitsy anatin'ny fonao zay les consciences. Prends-tu conscience de l'importance de Dieu, de sa parole, de la foi en Dieu dans ta vie? Raha ohatra tsika tahita zavatra goavana, la foi qui fait des exploits. Misy fotoana ny kristiana tsy miaina anatin'ny foi fa miaina anatin'ny famondrapo sy miaina amin'ny comme ça comme ohatran'ny logique amin'ny tany any. C'est par ma sueur que je suis bénie. C'est par mes efforts. Enfin, c'est pas par la foi. Dia zany mahatonga antsika tsy mahita exploit, tsy mahita miracle. Ahoana moa nahita an'ilay veuve miracle? Veuve tsy nananin'inona izy. Dia mbola ozy izy nefa ozy izy Élie hoe fais-moi à manger avec ton dernier repas. Zay le tenez qu'on a le fois. Des fois les chrétiens, le miracle ne se passe pas dans l'église de Christ parce que Jésus n'est qu'une option. Il y a encore beaucoup d'autres options que les chrétiens prennent avant de prendre Jésus comme seule option. Mais la femme veuve, elle a vu son miracle parce qu'elle n'avait aucun autre choix que Jésus. Si mon seul choix c'est Jésus, pas d'autre alternative que Jésus. Ça me fait pas mahita vie de miracle nareo ohatr'izay. Fa mahatonga tsika mbola tsy mahita miracle, tsy mahita ny ankonantsika amin'io satria tsika tsy miankina amin'ny Jesosy. On s'appuie pas sur sa parole. Rehefa misy zavatra manodidina amin'ny trango persécution, favarim-barianana, dia adiny Jesosy, on met de côté. On met de côté Jésus. Atao aloha le zavatra dia iny ok, iny normal be mihitsy. Dia indray ny loatra ny normal be fa mani pasteur Saty Mirindra sy pasteur Onja présent foana resaka saboty fa zay hoe verina rehefa tsy manana didy ve? Fa quand on a décidé de suivre Jésus, on a dit non. On veut gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Il y aura toujours des sacrifices. Jesosy tsy afaka namonjy an'izao tontolo zao raha tsy nanao an-tenany izy ho sacrifice. Ka le sacrifice angatan'Andriamanitra anao tenanao mihitsy mila sacrifienao ho an'Andriamanitra aloha. Tu veux voir ton mari sauvé? Tsy amin'ny sentiment zakanao azy. Fa donne-toi à Jésus entièrement. Ataovy zay tonga zay foi zay tena hitoetra. Donne le cœur que Dieu attend de toi. Les fous fatelo les mahita vokatra dia les fous les terres fertiles. Io tokony hitan'i Jesosy amintsika. Voalohany indrindra tsika tokony le voalohany zao le malin ozy venu enlever, mila miambina zany le malin. Jesosy ny teny amin'ny Jean 10:10, Satan c'est un voleur. Il veut voler la parole qui est semée dans ton cœur. Il veut quoi? Il veut détruire ces semences que le serviteur de Dieu a semées dans ton cœur. Après chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, tu dois prier, arriver chez toi. Non, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je te prie, garde cette parole dans mon cœur. Que le malin ne vienne pas voler cette parole que ton serviteur, que tu as fait partager de la bouche de ton serviteur. Garde-le, je te prie par ta grâce.
le faharoa indray rehefa misy mifanenjehana garde ton regard sur Jésus. Fa mahatonga ny olona reo mietreka aminy fanenjehana satria tsy migarde le regard sur Jésus. Vous dites Paul, vous dites cherchez des choses d'en haut. Pourquoi Paul a réussi à quand même trouver la victoire malgré les persécutions, malgré qu'il a été menacé? Il a été menacé de mort, mais ça ne l'a pas tué. Il a été emprisonné, mais ça ne l'a pas tué. Il a été empoisonné, ça ne l'a pas tué. Toi aussi, on peut te persécuter. On peut dire de mauvaises choses, surtout on peut te juger à cause de Christ. Ça ne va pas te faire... ça ne va pas te tuer. Sache-le. C'est le diable qui essaie de te convaincre, tu vas mourir. La plupart du temps, on va dire, mataotra sauter. Roi patron, tu as ton petit tanti. Mais peur de la mort, peur. Mais si Jésus a donné sa vie pour que tu vives, est-ce que Jésus est mort pour que tu meurs encore? Non. Ça c'est bandit, c'est sauce. C'est les bandit, les caresses, l'œuvre de la croix. Parfois les chrétiens oublient l'œuvre de la croix, la signification de la croix. Ce pourquoi Jésus est mort, c'est pour toi ta vie, pour que tu aies la victoire. La croix, c'est une victoire pour ceux qui croient. Amen. C'est une victoire. La religion pense que c'est une défaite. Non. Notre Christ est vraiment passé là. Il a été mort. Il a été sur la croix mourir. Mais qu'est-ce qu'il a gagné sur la mort? Donc c'est une victoire pour nous parce que notre maître a gagné sur la mort. Je gagne sur la mort. Si je gagne sur la mort, nous les papayery ao anatinao ka bandiny Jesosy. Bandiny Jesosy fomba iarovanao fonao, bandiny foana Jesosy. Aza mibanjina amin'ny vava amin'ny vadinao, aza mibanjina amin'ny mpanenjika anao, aza mibanjina amin'ny zanako mbola tsy mio, bandiny Jesosy ny azo fijaliana. Bandiny teny Jesosy. Dia ianao le mitriomfy amin'ny finoana. Teneno akaikinao bandiny ho ahy Jesosy. Amen. Restika indray Matthieu chapitre 15 verset 18. Matthieu chapitre 15 verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui saoule l'homme. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. En Proverbe chapitre 13 verset 3. Proverbe chapitre 13 verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Fomba anankiray koa zany hiarovanao fonao io vavanao io tandreny. Satria misy relation foana amin'ny vava sy ny fo izy Jesosy. Zavatra rehetra izay mivoaka amin'ny vavanao aza anatin'ny fonao. Fa ny zavatra tenenao vavanao koa misy impact anatin'ny fonao. Ka io tanjon'ny Satana, izay navoan'ny Job. Tanjon'ny Satana ampiasainy circonstance hitanao ivelany, ahatonga anao lasa hiteniteny foana amin'izay, amodika an'ilay finoana ao anatin'ny fonao. Amodika ino ampamodika an'ilay finoana ao anatin'ny fonao, amodika an'ilay tena izay tokony tehiriziny fonao. Rehefa maty ny teny dia tsy misy ny finoana. Dia ina mianule an'iny teny iny, ny puissance amin'ny vavanao ihany. Ina ianao le miteny amin'ny pasteur tsy ova mihitsy angamba io zanak'io. Pasteur tsy possible mihitsy e. Zao ve pasteur nataony, hitanao, ianao milaza tonga tao tena fanatrehan'Andriamanitra, raisinao le minoana Jesosy, fonjenao sy ny ankonana, dia avy eo anao déconfirmenao vavanao indray le tenin'Andriamanitra. Nefa les Romains 10:10 miteny hoe c'est la bouche qui confirme la parole que tu as reçue dans ton cœur. Dia misy taontsika, raisitsika le tenin'Andriamanitra dia tsika ihany mianule an'le izy. Tsy ova mihitsy io e. Zao ve pasteur hienjana loatra ka trop be nataony pasteur, mianule anao zay tsy mampiova ny rangahy, mianule anao zay tsy mampiova ny zanakao. Fa inona zavatra tokony tenenao, inona tokony fenao anatin'ny fonao, feno tenin'Andriamanitra, déclaré ny tenin'Andriamanitra. Na tsy conscient ny vadinao rehefa matory izy, teneno izy, tsy haiko izy any anara, ianao Josefa tsy maintsy any Jesosy. Ianao Jocelyn tsy maintsy any Jesosy, tsy haiko, ianao tonton Albin any Jesosy ianao, inona tena any Jesosy ianao. Ianao tonton Aldrika any Jesosy ianao, zany tokony tenao fa tsy mahita ny fihetsinao dia kivy eo dia maty ny fonao dia miteniteny foana ianao, dia mitarainao momba ny vadinao.
fomba fitaraina momba vady ianao tokony bénirany Dieu momba ny vadinao raha tianao ho hiasa ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny vadinao tokony bénissenao izy fo ianao maray teny tovy kivy mihitsy Satana Seigneur je te bénis Seigneur pour mon mari na dia nampirafy izy Seigneur je te bénis pour mon mari zany atao hoe cœur de louange et d'adoration mon âme bénit l'Éternel pour mon mari na misy devoir izy bénisseo satria io nazonao zanaka na misy devoir no zanakao bénisseo fa mbola tsy maty no zanakao mbola tsy tany arangolà mbola afaka voavonjy bénisseo izy présence ne serait-ce que juste sa présence dans ta vie bénisseo Andriamanitra pour lui je bénis Dieu pour mon mari ma femme mes enfants mes cousins mes cousines tonono eo ny anarany tovy kivy mihitsy Satana Matoute, si Dieu leur a donné le droit d'exister, ils ont aussi le droit du salut. Bénissez pour vos ennemis, Jésus. Ne maudissez pas, bénissez. C'est comme ça qu'on peut sauver les membres de notre famille. Nous bénissons pour leur existence. Fazy ianao banjy na zavatra tsy mety atao foana izy mbola tsy miova foana. Mamotika amin'ny finoanao zany miannule le tenin'Andriamanitra. Na Jesosy zany teo amin'ny fijaliana dina zavatra teny. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, tu dois t'agenouiller. Père, pardonne à mon mari, c'est pas ce qu'il fait. Père, pardonne-lui. Père, utilise-moi pour être un canal pour le sauver. Christ a été un canal pour que nous soyons sauvés sur la croix. Katika misy tsy maintsy mitondra ny azy fijaliana. Satria ny fitiavana hita ao anatin'ny sacrifice. Raha mbola tsy mamohy zavatra ianao tsy mbola manam-pitiavana ka sacrifienao ny tenanao aloha izy teniteny foana anao sacrifienao zany tsy manino satria na fitiavanao tahita azy voavonjy dia izay vava tandremo ny vavanao ary io ny vavanao zay teniteny foana dia ahoana fanovanao ny vavanao fonao aza very ianao envahissé ny situation ka tonga anao lasa confus dans ton cœur. Misy tenin'Andriamanitra zay ny Job miteny hoe je te prie ne laisse pas aussi le mal te pousser aussi à faire le mal. Tu es anatin'ny souffrance ianao dia pousser anao mitanjo Satana ao anatin'iny oppressé anao mba tonga anao tsy hirintsona n'Andriamanitra. Dia iny anao le teniteny foana kivy ahy je crois que je vais laisser tomber. Oh, je vais divorcer. Ah non, je vais partir. Tu n'as pas gagné, tu n'as pas triomphé avec la foi. C'est une défaite. Va tuer. Nous sommes des guerriers. C'est mon appenaritra tamin'ny femme deux fois. Misy be da be zao absente tena dommage. Dia nefa ny taona ampianarina mihitsy comment on va gagner nos maris. On a intercédé pour nos maris. Ampianarina ny femme deux fois. Et comment tu vas gagner ton mari, tes enfants? Fa hoany rehefa convoquen'Andriamanitra tsika dia tsy hita dia aveo rehefa tsika tsy mahita vokatra dia tsika inge mampalahelo ihany. Malahelo Andriamanitra inona ihany nanaovako an'io. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que nous faisons de ce qui est important et priorité. Là, ça, second plan. Jésus devient second plan toujours dans notre vie. Préoccupé tsika amin'ny zavatra be da be. Dia tsy mahita vokatra mihitsy tsika. Dia inona rehefa tonga le voleur mora voleny ny teny ao anatinao. Dia rehefa voleny ny teny ao anatinao tsy misy finoana hoe marefy ianao vao mijoro fotsiny angaha tu sais pas tenir debout. Nisy vavolombelona tsy haiko hoe Girl Smith angambany izay vavolombelon'ny épouseny tsy sûr fa en tout cas izy homme de réveil nampiasain'Andriamanitra mahery be mihitsy tao anatin'ny taony. Dia vavolombelona io rangaha io le ramatolo fo fa le rangaha tena nanenjika mihitsy. Dia ina izy nataon'le ramatolo tsy nanakana le ramatolo zany nandeha niangona izy isak'alahady tsy nanakana le ramatolo nanompon'Andriamanitra nefa le rangaha teneniko anareo fa rehefa mody ao an-trano le ramatolo vonoiny tsy meny sakafo tena maltraiteny. Fa ina nataon'le ramatolo mivoky hery izy tsy miraty mihitsy izy mandeha makany am-piangonana ataony daholo ny sitrapon'Andriamanitra. Any izy manana fampianarana ina zavatra tokony ataoko rehefa tonga mivadiko aho. Dia rehefa tonga tokantrano izy maneho fitiavana izy. Ninona teny rangaha maneho fitiavana tsy mitory akory izy fa maneho fitiavana. Nisy taona izy avy niangona tonga atao amiangoniangona izy dia nidin'le rangaha tao an-trano. Dia taiza le ramatolo natory teo amin'ny palier amin'ny varavaran'ny zareo. La femme s'est pas plainte, la femme n'a pas maudit son mari, la femme n'a pas crié, elle est juste restée là. Dia rehefa nanokatra le varavarana le rangaha ozy izy tena miaiky an'Andriamanitra ao ozy izy. Comment tu peux toujours rester avec un homme comme moi?
dia bado amin'izay le rangahy rehefa bado le rangahy nampiasain'andriamanitra mihoatra noho le raha matoa fa ina aloha nataon'lay vehivavy nataony priorité aloha Jesosy ao anatin'izany izy misy taona tsy mahazo akanjo tsy mahazo sakafo a tsika mbola tsy miaina pirana n'izany rehetra ao ny tefaka ao ny oto fa taiza izy nahazo hery tsy hoe izy mihitsy ny tena favy c'était dans la foi qu'elle a triomphé et c'était un homme que Dieu a vraiment utilisé puissamment ka hatraiza aloha le enao tahita ny vadinao voavonjy ça commence par toi où est le désir andriamanitra tahita an'le désir anao comment tu veux vraiment que tes enfants soient sauvés tu veux que ton mari ta femme soit sauvée est-ce que tu veux zavatra point commun tokony ahitana ny Jésus sy ny chrétien c'est vraiment cette passion pour les âmes Jésus a dit ceux qui me suivent je leur ferai des gagneurs d'âmes une église qui n'a pas la passion des âmes c'est pas une église si notre priorité est juste faire on va faire un concert bon ok on va faire la fête film le rastique fou la défasquer ça beau ça même je sais pas ça fait priorité on a tout ça vient à toi église si je veux tout conquérir en la France moi tous les jours je prie Seigneur comment on va faire pour conquérir la France commençons par Paris et l'Île-de-France je pleure pour ça tous les jours des fois j'ai honte je dis pardonne-moi Seigneur parce que j'ai pas pu faire plus encore pour toi et ton royaume j'arrive même pas encore à gagner mes voisins faites des désirs amis il trouve ses désirs c'est gagner des âmes l'église de Christ je fais appel à toute église de Christ qui nous écoute qui nous voit ça va être c'est gagner des âmes pour son royaume c'est pas gagner de l'argent si tu gagnes des âmes pour son royaume Dieu va te donner les moyens pour que tu puisses l'accomplir c'est pour ça que Jésus dit cherchez le royaume et toutes choses vont suivre parce que les choses servent à ce que tu puisses accomplir l'œuvre de Christ pour t'aider ce sont des instruments mais il y a des chrétiens qui vivent pour avoir juste de l'argent qui vivent pour vivre pour avoir des vêtements non pour qu'ils se voilà je suis chrétien sur Facebook je suis bien habillé non on reconnaît un chrétien parce qu'il a gagné des âmes parce que l'église de Christ grandit et grandit en puissance Finanzavatra hita zao mare foana ny kristiana mezany silamo rehefa hita bonzao tontolo zao tsy dia samy joro zay zao androany nandeha tao amin'ny mairie tonga 10 minutes ao dia silamo daholo miasa dia mifampiresaka izay telo fa aizarany kristiana pourquoi dans les autorités il n'y a pas de chrétiens alors que Dieu nous a appelés à conquérir mais pourquoi parce que les chrétiens déjà refusent d'être formés les chrétiens refusent la convocation quand on leur dit nous avons Mavoa chrétien no mahazo bevela kely dia pasteur zany angam-piangona tsy mila anao intsony pasteur c'est l'union qui fait notre force mais aujourd'hui l'église est séparée divisée il n'y a pas la puissance de l'armée de Dieu toujours séparée fomba mahazo don kely andeha hanangam-piangonana pourquoi faire mitanjona dia tokony ova pasteur tena mitombo fahasoavana pasteur andao tsika vao mainka ifampitatana mihitsy fa ataondao rangahy conquérisena amin'ity France ity fa dia pasteur mitombo fahasoavana dia efa manoka mahazomahazo réveil sasany za rangahy tsy andeha sekoly tsova za kosa atao trano efa mahazo azy hitanareo le mentalité izay état de cœur zay mampa tonga antsika tsy mahita fandresena mihitsy za pasteur efa mahazo réveil metimety na tsy andeha sekoly raha tsy koazana zany vomondroka baiboly tonga dia mahazo réveil fina miantsika eto tokony armé zany fa manina ny soldat tsy formena ty alefa internet ny soldat tia ny entraînement androany samy manao any an-trano samy vidanina reo matériel fa manina izy mila rassemblement ahoana aiza koa misy armé mifampisaraka zany tsy tsika armé on se forme ensemble on se lève ensemble on va combattre ensemble pour faire des exploits ensemble mais l'église ne voit pas la victoire parce qu'il y a que les intérêts toujours personnels oui iany zao misy olona kao am-piangonana atao izay mampirevirevy ny olona voajana dia izay fa voavotsy ve dia olona mipetraka ao am-piangonanao est-ce qu'il rentre au ciel si Jésus arrive ou parce que tu as utilisé les brebis de Jésus pour te faire un nom pour que tu sois célèbre teneno akaikinao mila migane amintsika hoe amen dia le fo mihitsiny io fo io mihitsiny tokony hitandremanao Reste-t-il en Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Amin'ny anaran'i Jesosy.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Io tokony état de cœur ananantsika kristiana mampitahiry ny tenin'Andriamanitra sa tonga antsika nanan'le finoana mahavita exploit. Tokony ny état de cœur antsika, notre cœur doit être rempli d'amour, l'amour pour les âmes, la passion pour les âmes, un amour cet amour va provoquer de la compassion dans ton cœur. Ka tonga anao tsony ninona teny ny vadinao tsy rahainao fa ny ao anatinao dia malahelo Andriamanitra ahoana tonga ny ity vonjy. C'est cette compassion qui va te motiver. Ino moa le teneniko anareo foana hoe raha ohatra ka motivation anao amour, c'est sûr que tu vas faire des exploits. C'est le foot, c'est un jeune homme qui est amoureux. Regardez un jeune homme quand il est amoureux, je vous dis, même si la fille sort à 21h de la fac, je te dis pour la voir, il va venir. Je te dis, il va se mettre beau, il va se donner du mal pour impressionner cette fille. Si ça va, il va se donner du mal pour acheter des cadeaux, tout, pour impressionner la fille. C'est ça la motivation de l'amour. Fa ianao zany mbola nafa kamokamo natao fanomponan'Andriamanitra motivation anao zany mbola tsy mazava. Mahatonga anao tsy mahavita mbola mandoatika amin'ny vadinao, tena tianao ve vadinao aloha? Tianao ve Jesosy, tianao ve sy voavonjy, tianao ve zanakao? Ina mampisetisety anao, ina mampiakatrakatra pofona eo? Quoi? Satria na zany mbola égoïsme ny asa raha totsika voatouché fotsika. Satria na marary kokoa tsika ny amin'ilay zavatra nataonao atsika fa tsy marary tsika ny amin'ny fanahiny. Tsika makarary atsika le hoe persécuté antsika lasa nahino tsika. Fa Jesosy manitsy tsy mbola nahatsika zany le fon'ny Jesosy qui fait passer mon prochain au-dessus de moi. L'amour. Ka io amour io tedaviny satana ritiny, tedaviny voleny io amour io mba hatonga ny ten'Andriamanitra tsy toetra, hatonga ny fonao tsy tafavoaka. Inona zavatra mitrano dresseny foana au ennemi mpivady ao anatin'ny tokantrano. Pourquoi tu vois ton mari toujours comme un ennemi? C'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui as tort. Nena mitsy marina, ekeo nena ekeo. Sisy ekena mitsy fa Jesosy no tokony ekeny tsirairay avy. Ka ianao za miforce mitsy ny atao anaty mitsy tika tsoko anatin'ny kivadika ity. Mbola égoïsme daholo tsara, mbola zay motivation anao. Za mahatonga mpivady tsy misy communication mitsy indraindray satria le orgueil. Non, je vais imposer ce qui est en moi. Non, tu dois accepter. Fa tsy mijery qu'est-ce que Dieu cherche pour nous? Quelle est la volonté divine pour nous? Fa raha ohatra lahy sy vavy manana an'izay fotsiny hoe quelle est la volonté de Dieu pour toi et moi? Là ma situation. Raha ohatra ny anankiray mbola tsy misaitra les volontés de Dieu, soumets-toi. Mandefitra, l'amour et passion. Dia iny ianao le mivavaka amin'izay Jesosy fereny ta volonté, za miankina amin'ny justice anao, za miankina aminao Jesosy, za mitiko dia izay sitraponao. Finoanao, ampiakarinao, finoanao, kasika amin'ny vadinao izy dia mampiova azy. Fa ianao le beloha, zao mihitsy. Dia ianao eo dia miakatraratra eo. Dia ina divisé nareo, tsisy tsony le fitiavana. Dia rehefa tsy eo fitiavana, Satana mirenie. Atao foana izay. Satana tsika tokony mitady pont foana. Tao izay azona rétablisena foana, réconciliena amin'ny zanakao. Nina dia atao foana amin'ny vadinao. Fa aza bloqué ianao noho ny faiblesse-ny sy noho ny zavatra ratsina aza bloqué amin'izay ianao. C'est toi qui récupères. Tahaka Jesosy namonjy antsika. Dia ilaitsika Matthieu chapitre 5 verset 8. Haitsika tsara ity verset ity. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. Tu veux voir la main puissante de Dieu agir sur ton mari, tes enfants déjà commencent à avoir un cœur pur. Madio ve fonao ny vadinao aloha, namela heloka ve aloha ianao anazy. Tena madio ve? Amin'ny zanakao, amin'ny manodidina anao. Ny anatin'ny assemblée, madio ve ny fonao amin'ny pasteur, ny amin'ny rahavavy, ny amin'ny ranatsefo, ninona dia foana madio ve? Diovy ny fonao. Satria na ny fo madio no mahavita mitahiry ny tenin'Andriamanitra sy ahitanao an'ilay finoana. Voalohany izay zany, satria le fruit de l'esprit c'est l'amour.
dia ina satana zany icontraindreo fruit de l'esprit ireo mba tonga fonao tsy tonga terre fertile. Io fruit de l'esprit io dia davy no contraire. L'amour ho contraire amin'ny fahalotom-po, amertume, non pardon. Ka mily tsika mitandrina. N'inona mety blessé ana tonga dia zana mandoarika Jesosy mety naratra ny foko, le foko amin'ny maha-olona fa za iandoarika ny atrehanao tsy moi je veux voir régner ta volonté, je veux voir mon mari sauver, mes enfants sauvés. Feno fitiavanao hoe sy trano ny foko fa tonga dia amela heloka. Tsina izay ny délivrance. Aza tezitezy tamin'izany ianao. Raisitsika ny Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 verset 28 à 32. Amenaran Jesosy. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Io zany, ireo toe-po mamotika ny fitiavana daholo, iendriky ny contraire ny fitiavana, colère, animosité, méchanceté. Iny ianao rehefa manomboka tahiteniteny foana amin'ny vadinao amin'izay ianao, miakatrakatra amin'izay ianao dia rehefa en colère manko dia rehefa en colère manko dia tsy maîtrisena intsony ny fo. Za moa tonga n'Andriamanitra miteny hoe aza miandro masoandro mody ozy izy. Eo amin'ilay verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ry mpivady isana, ry mpianadady, ry avavy, tsy haiko frère et sœur en Christ. Rehefa ohatra ianao ka miakatra ao anatin'ny fahatezerana dia mampiditra ny satana ianao izay. Fa miakatra amin'ny mpivady, famaly io zany tenao fa satana tafiditra izay. Raha misy ilay anankiray mbola tsy mitombo alao tonga dia mangina. Fa tsy hiakatra anao dia hitezitra. Dia mihevitra be ny tenanao iny fa non. Fa ny fahatezerana iny mampiditra ny devoly, mampitombo ny herin'ny devoly ianao tsy maîtriser amin'ny fonao iny noho ny fahatezerana. Nataony ihany zao pasteur. Io ianao dia ohatran'ilay olona dia hiditra ringa reny ianao dia hiakatra ringa mihitsy pasteur fa tsy ekeko ty raha ty. Dia ianao dia tezitra ao, dia famaly. Dia iny dia efa tsy voafetsy ao ny fonao no fahatezerana, teniteny foana amin'izay ianao satria le Saint-Esprit n'agit pas dans un cœur qui n'est pas protégé, qui n'est pas pur. Dia ianao zany miady amin'ny famaly amin'ny vadinao zany ianao. Ne perds pas ton énergie à te disputer contre n'importe qui mihitsy. Aza lany énergie, fa lany énergie tonga dia ny finoanao ny ritra. Ny olona tezitra mieritreritra ny tenany be mihitsy fa izy no anaty position de force satria le jereny ty evana ohatrany hoe tena mahery be, maso ny sokatra ny rarany sy ny tao miakatra dia ohatrany hoe puissant be volume efa tsy haiko tsony ny Dolby stéréo amin'izany dia mihevitra be mihitsy ianao puissant fa za no tenanao fa satana maka puissance ao anatiny. Satan c'est un esprit de colère, il est en colère contre Dieu. Ka ianao raha tsy ampidina volume, tsy décidenao ampidina volume, satana mahazo vana fa tsy sauve mihitsy ilay olona ray. Na ianao ary lasa milatsaka ao anatin'ilay izy. Ka vao misy tady fiakarana kely dia alao mangina. Tsy hoe lehilahy ianao dia raha matoa mbola moaoa dia mila mangina mihitsy izy za manana autorité. Tsy hainaiky mihitsy za mbola miakatra ambonimbony koa jusqu'à ce izy mangina. Tanjonao aloha Jesosy. Jesosy nandefitra anao amin'ny fiangonana. Tiako ny reny vao dia mandefitra ianao. Ny autorité tsarovy tsara, fampiasana ny autorité tsy voatery amin'ny kikika. Raha ohatra ianao tianao vadinao respectenao tsy anatin'ny kikika mihitsy. Satria na Jesosy misy fotoana rehefa mandroaka devoly tsy nisy nahita hoe dia nikikika mafy Jesosy namoaka an'ilay devoly. Tena arak'izay hery farak'izay zokiny ka miakatra ny temps ny volume ny Jesosy na tonga ilay devoly niala tao anatin'ilay zaza. Tsisy an'izany tao fa l'autorité c'est l'esprit. C'est une puissance en esprit, c'est pas par ta voix. Jereo tsara rehefa mpanompon'Andriamanitra reny, za misy fotoana lina misy gaga ohatran'ny ohatra hoe Tibi Joshua zao. Dia mandalo fotsiny le dia efa mipararaika ilay devoly, tsy miteny akory izy. Jerena ohatry zao fotsiny dia mivoaka ilay devoly satria ilay autorité c'est la puissance en lui. Satria izy efa connecté tellement an'Andriamanitra
dia manaiko azy rehefa na ka ianao tokantrano tsy hoe manao kikikiny izy dia iova mivadinao fa ataovy azonao hitombo hera intérieur rehefa hitany devoly le heranao mitombo amin'ny finoana iny a mijeranao fotsiny vadinao fa tsy mahavita ny herin'ny kristiana zany tsy hery asy ivelany fa hery ao anaty dia io hery io le resantsika hoe c'est la foi qui déploie la puissance de Dieu qui est derrière sa parole. Déployer les puissances en parole de Dieu rehefa ao finoanao an'le teny rehefa voatahiry le teny ao anatin'ny fo tanolonaka dia inona le fo tanolonaka io fruit de l'esprit io. Le fruit de l'esprit protège notre foi et garde la parole dans notre cœur. Zany tenanao fa io vadinao izay verinao zay tsy izy mihitsy ndray andro ifo dia hoe tena izy ny andohaly teo anatrehanao tena diso ahy fa aza forcena amin'ny herinao aza mandeha ariky ny hery zay ma tonga ny Paul miteny hoe ce n'est pas par ma force ozy izy c'est quand je suis faible fa mavoanao tsy mahita le puissance satria anao mbola miseho milay mbola tainao araka zay rerinao fa tu peux pas voir la puissance de Dieu si tu ne reconnais pas à Dieu que tu es faible. Et reconnaître qu'on est faible, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu, sa grâce. Ça m'a dit que c'est derrière le silence qu'il y a le secours de Dieu. Enfin, c'est pas toujours parce que, you know, là, quand on touche ça, tu mets un docteur André, il a fait une faute de tension, mararulu, ramatouts, rangatsi mieux, ramatouts mieux, zanakats mieux, m'tombouane, migraine. Dia vola amin'ny mitomby any Goliath mamoaka vava ihany izy satria nanao nadinonao aiza les sources ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny fanginginana ianao sy dada aneo hery indray a to sy dada avoay fotsiny fruit rehefa eo akaiky ny vadinao anao ataovy fotsiny fruit natezitra ary izy zaisy ataovy izay sy mizoa raisy ohatr'izany le izy ianao zany aza mijery zavatra hita maso tsika zay le hoe tsy mandeha amin'ny fijery fa mandeha amin'ny finoana fa ndraindray tsika potika le finoana satria hitanao foana rangaha mbola tsy mio isan'andro dia iny mivokisanao anatin'ny fonao a dia iny mamono finoanao fa tsy mivoky teny ianao fo ianao maraina mihinana Jesosy a mahita miankonako vovonjy a mahita ny zanako vovonjy a non any amin'ny birao zao mitondra satria tsika transporteur de la présence et de la gloire de Dieu. Et c'est la foi qui libère cette vie divine à travers nous, makasika ny olona. Restika ihany le Galates chapitre 5 22 tao. Éphésiens chapitre 4 26 à 32. Les Galates chapitre 5 verset 22. Izy tsika misy ny contraire ny amour zao a dia efa nijerentsika teo le hoe atao izay alotonao fonao dressenao fahavalo foana ianao sy mivadinao atao ny contraire ny joie asiany colère ianao asiany amertume ianao asiany animosité ianao ka ianao zany iny circonstance aza milatsaka ao anatin'ireo ianao aza tezitra aza maloto fo aza tonga dia miakakofony tonga dia atao voatsainy indray le devoly ity fa tady amodika amin'ny fonoko tsy azonao ary devoly non je décide de rester dans l'amour je décide de rester dans la joie na tsy mampitsika ary ny vadiko za itsika foana no vola fisiny tsy manino za itsika aminy inona koa ny fruit de l'esprit la paix mifanaraka ny joie sy ny paix miaraka foana rehefa misy ny joie mitoetra ho azy ny paix fa rehefa tsisy paix a tafiditra ny fanahiny tafiditra ny doty tonga dia tsy manam-pinoana ianao toerana anatin'ny paix manao fa safidy ohatrany David za eo amin'ny rano fialan-sasatra mitoetra inona le rano fialan-sasatra tsy zavatra hita maso tsy hoe andehetra amin'ny lasaina ianao dia hipetraka eo dia eo taloha akan'ilay fialan-sasatra na hoe aiza misy pâturage vert tily deux fois za parc angezandriny dasy aloha ndeha ho any amin'ilay parc any chauffe loatra le tao an-trano dasy aloha iazakaza fa le c'est intérieur. C'est Dieu qui vit en toi. Comment tu peux te connecter avec le Dieu qui vit en toi? La parole, la prière. Non, je décide. Ça, tu L'amour espère tout. Je vais continuer à croire qu'il puisse changer par la grâce de Dieu. Je veux me lever toujours chaque matin à l'aimer, à m'occuper de lui. Comme s'il a déjà changé. C'est ça aussi la foi. Occupe-toi comme s'il a déjà changé. C'est ça la foi. Ohatrany efa miova izy rehefa mikarakara azy fa aza noho ny ratsy nataony ny karakaranao azy
C'est ça la foi. Je vois déjà qu'il change. Ça ira. Rehefa sous la douche ianao za mikinetaka za mitomany. Rehefa au cabinet, andaso mitady refuge kely tomany fa mafy maso. Non, je vais chanter, je vais louer Dieu. Ah, je vois mon mari changer, je vois mes enfants changer. Ah, avec Jésus, je vais triompher. La foi en Jésus. Ça no tokony ataonao. Fa tsy tarainao dia tsy ova mihitsy izy dia anao koa reraka ihany. Lasa mitombo indray no rendez-vous-anao any amin'ny médecin traitant. Tombo indray koa mihitatra any amin'ny psychologue. Inona vita psychologue ianao eo? Iza nambomoatra fotsiny nambomoatra ny resaka eo izy ka lavitra ianao madama. Avoay no 100 € kely ny consultatsika. Ha? Fa ianao rehefa asain'Andriamanitra ny consulter gratuit. Tsy hitan'ny kristiana. Averatra adozy itony Goliath, lasa ohatran'ny Saul sy ny armée, effrayé. Tenena rehefinao hitanao mety izy. Tenena izy azavariana tsony ma. Mama, papa, azavariana tsony ianao. Sérieux? Tsika milaza oreto a. Isan'andro ao tsika fampitety Jesosy efa hoavy ndraindray tsika tsy mbola mahatsapa tena ihany. Tsy vitan'ny tenitenena izany foana. Misy ny kristiana miandry iny ampaherezina foana vao miakatra. Fa mila anao mahavita mampahery ny tenanao, mila anao mampitonga saina ny teninao. Zay ny ilana an'ilay miparler, tu dois apprendre à parler à toi-même. Tsy mikoatra n'izao tontolo izao nge nampianatra an'izany, parle à toi-même. Mais c'est Dieu qui nous apprend à parler à nous-mêmes premier. Tu t'auto-délivres, je sais pas, fais tout ce qu'il y a à faire. Déclare la parole de Dieu sur toi-même. Fa le izy ny kristiana tsy mety ampianarina, tsy hita mihitsy ry zavavy. Nefa aveo rehefa Facebook izy menaka milaza tao hoe hoavy Jesosy. Dia ndraiky izy mampime. Dia misy za koa aloha dia manao antso amin'itony olo amin'ny Facebook toy mihitsy. Ianao aza mivoaka eo amin'ny Facebook eo. Misy any manangan-tena mpitorotena eo amin'ny Facebook. Fa sur terrain zareo tsy hita mihitsy. Ah, sortez de Facebook. Je suis d'accord, c'est un support, c'est une vague. Comment on a compte Facebook, un tour, c'est un Reno koa kristiana alenao Facebook. Témoin de Christ alenao fa tsy tsipilo fiainany ianona sy ianona tsy zesta. Témoin de Christ ianao ao. Mahatonga kristiana variana la ny andro au Facebook. Misy nge reto masamy tena hoe pasteur tsy manao fotoana ivavahana. Fa je vous dis, il y a des gens qui se connectent sur Facebook 3 heures de temps, 4 heures de temps. Mais bon Dieu, comment tu dis que tu n'as pas le temps d'être avec le Saint-Esprit? Après, tu es frêle, fragile, comme une feuille morte que le vent souffle quand tu es au milieu du monde. Tandré, divertissement, donne bien. Ça a mis la matsapate, c'est le pasteur de prendre conscience. Fatendré, ça va le type de non atmoku, du bonté, bénignité. Tine non, mon orat se va de non, dit, va lui en raturanga. Ainsi qu'un Romain chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte, qu'importe les mots. Surmonte ça par le bien. Satria izy ratsy anao tsy anao sakafo azy tsony tsy pasiko any akanjony tsony ianao tsy vovontsy izy tsy restauré mihitsy ny ankonanareo. Surmonte le mal par le bien. Mbola manao vavanao ihany zanakao mefitiavana izy valeo amin'ny tsara izy. Toy an'le amin'ny fruit de l'esprit zao a misy ny douceur. Ho antsika ray aman-dreny taikaniany amin'ny zanatsika. Surtout izy rehefa zaza lehibe, raha ohatra ny ankizy ohatra ny ankizy kely to mbola afaka le maimpressionné anao amin'ny teny mafy fa za mitenao fa rehefa lehibe zao tsisy rarahiny anao mihitsy raha hitabataba ary ianao. Ka ampiseho fotsiny le fruit, meo ny douceur rehefa ampiseho fijoronao fotsiny le fermeté falehanao amin'ny miaraka amin'Andriamanitra. Ampiseho izy iny ataonao tsy tery zany ianao a. Fa ianao le miaka tery izy tsy sikakory le Jesosy mama ty. Izy mama titiety indray fa niakatra zany. Aiza koa zay mama anio, aiza koa zay papa anio ve? Tsy mezany fotsiny ianao eo. Satria ny olona tahita an'le Jesosy velona ao anatinao ka. Fa no fietsika eo a sy ny attitude anao tsy mahita mihitsy izy fa tsy tahiova mihitsy tsy marina tsy velona le Jesosy. Fa Jesosy nge efa nendanja foana nahita an'izao tour azy velona ianao io. Ianao le Jesosy tokony mandeha nde. Ka donne l'occasion aux autres de voir ce Jésus qui est caché dans ton cœur. Enfin, Jésus reste caché parce que notre cœur n'est pas protégé. Notre cœur n'est pas le cœur de Jésus.
dia io rehefa n'inona atao vadinao karakarao foana izy. Inona ny tenin'Andriamanitra raha lehilahy ianao, aime toujours ta femme comme église, comme Christ aime l'église. L'église est loin d'être parfaite, mais Jésus continue de l'aimer. Dia ohatr'izay koa tianao ganena io vadinao io, mirafotsinao io, tiavo foana izy. Fa tsy eo anao dia za lehilahy, ianao mihitsy aho ah. Inona raha reny azany ty zany mbola tsy ny tenin'Andriamanitra, moi je dois me soumettre à toi, ka raha ikikika azy ianao tsisy raha iny mihitsy. Vao maika izy koa hiakatra. Raha vehivavy indray ianao, tsy hoe hiteny foana fisy za hoe tenanao rianina. Ianao dia hiaka teny baiko azy eo, tsy io hoe soumet-toi à lui. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit toujours. Dieu n'agit jamais indépendamment de sa parole. Il agit toujours en fonction de sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu agit en fonction de ça. Parce que si tu crois à sa parole, tu agis en fonction. Dieu aussi agit. Ohatr'izay ilay izy. Fa ianao aza mitady amin'ny herinao mihitsy na ahafahanao hanatanteraka any. Misy ho an'ny olona. Efa fantatro hoe Jésus le chemin. Mbola misy mamorona chemin ihany. Ah, Jésus misy chemin parallèle aminao, mety ho tonga any amin'ny terre ihany ty Jésus. Non, tsy zany izy efa nomeny Jesosy, efa nitraceny. Efa zaho izy nanao éclaireur, suivez-moi fotsiny. Comment le suivre? Suis juste sa parole, par l'obéissance, par la pratique. Proverbe, chapitre 17. Proverbe, chapitre 17, versets 13 à 14. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime. Retire-toi. Retire-toi, incline-toi. Cette inclinaison, c'est Dieu qui va combattre pour toi. N'insiste pas à te quereller. N'insiste pas à rendre le mal. Rendre le bien par le mal, non. Incline-toi, laisse Dieu combattre pour toi. Il y a mille amis, c'est comme toi qui n'as demandé un dynamisme, c'est quoi l'humilité, fruit de l'esprit, cousin. Toutes les fois où nous essayons de faire les choses de nous-mêmes, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est la volonté de l'homme à être indépendant de Dieu. Je veux agir de moi-même. Je veux faire. Se soumettre en femme. Orgueil, parce que tu refuses la manière d'agir de Dieu. La manière d'agir en 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés aussi sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Parfois, on n'a pas besoin de grands sermons pour changer les gens. On a juste besoin d'être le message pour que les gens changent. Mais si tu es tout bien Atanao sigaranao io. Any miafy beke be da be ny olona mitsika sigara. Ino koa tony? Zao tolo zao be koa fiainanao. Zany tianao tsy ovy izy. Fa il y a encore plus puissante que sermonner les gens, c'est que toi tu reflètes la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on gagne les âmes à Christ. Pasteur aux antennes, écoutez. Misy fotoana tsy mila mitory, misy fotoana tsy mila miteny zany koa fils là. Tsy mety atao zao tsy mety. Asséouille les fruits de l'esprit. Montre Jésus en toi, montre juste. Il n'est pas montré, non, c'est le Saint-Esprit qui œuvre à l'aise. Le Saint-Esprit, on a tout le cœur, non. Il y a des fois, comme Dieu, à l'aise, le Saint-Esprit. Mitra tiers, le Saint-Esprit, on a les petites amasses, non, mais si on a trouvé comme la mienne, on a tout fou. En fait, non, mais tu ne sais pas ce qu'il y a au-delà du visible. Le Saint-Esprit opère déjà. Quand l'histoire, on a fait Jesosy mahita ankizy matory. Ianao masonao mahita vadinao tsy miva mihitsy fa Jesosy efa mahita fa efa hompian-dalana fivany izy. Amen. C'est le triomphe de la foi. Le cœur qui sait garder la parole de Dieu et qui fait ressortir la foi, qui fait des exploits, des miracles, c'est un cœur qui a le fruit de l'esprit. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Tenenao akaikinao hoe
mahitanao hoe manana finoana fandreseny mahita fandreseny eo amin'ny fiainanao hoe ho fiaina tokantranonao mahita ny ankonanao voavonjy aho hoe nofijonao amin'ny finoana. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra reny ihany miaraka hivavaka atsika nanay sabita avy amin'i Jesosy Kristy Tompo tena mbola misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra anao zay ray eo fa tena izay tsirairay avy eo dia tena tsy mendrika. Tena misaotra anao zay ny amin'ny famindram-ponao fa tena passion tokoa ianao aminay reto aminay izay zanakao ray eo impiry izay ray eo nanirika anao impiry izay tsy nanao anao priorité nefa ny impiry izay mandohalika mangataka foana aminao. Jesosy avy Nazareto voalohany indrindra zay tena mangataka fifonana ny amin'ny fahavambariananay amin'ny fiainanay ara-panahy. Mangataka fifonana na amin'ny tsy mahafatsapahanay tena ny amin'ny importance amin'ny finoanay anao sy ny teninao mahatonga anay tsy mety miganiany ankonanay mahatonga anay tsy mety mahita vokatra mahagaga eo amin'ny fiainanay. Fona aminao zay Jesosy eo tamin'ny fimonomononana fa isaky ny monomono izay dia ohatrany hoe enao foana ny diso. Fona aminao zay Jesosy avy Nazareto tahaka ny hoe Andriamanitra tsy mahita anay ianao, Andriamanitra tsy mahita fahoriana ianao, Andriamanitra ohatrany hoe tia fahoriana ianao nefa ianao te hanafaka anay, ianao nefa tia anay. Jesosy avy Nazareto diovy amin'ny ranon'ny sabity izay androany. Diovy ny fonay Jesosy eo. Fonay izay naloto no nataony vady aman-janakay, nataony manodidina anay. Fona aminao zay Jesosy tamin'ny fotoana rehetra tsy nananay maîtrise ny fonay ka nahatonga anay mitroatra sy namaly apatezerana ka lasa nanasotasota ny anaranao. Tsy nahay naneo anao zay, tsy nahay nanome voninahitra ny anaranao zay tanatin'ny fijononay noho ny tsy fiarovanay amin'ny fonay. Fa androany zay Jesosy mangataka famindrapo aminao. Voalohany indrindra nangatahako aminao ny teny rehetra izay voazara androany ao ka tena ho voatahiry. Hozoniko ny herin'ny maizina, ny herin'ny bevoly izay mitady hangalatra ny teny rehetra izay nizaraina androany. Jesosy avy Nazareto avy amin'ny alalan'izay teny izay azonay androany dia oka hitombo ny fitiavanay anao, hitombo ny etaetanay anao, oka izay tsy hanao intsony ambany zavatra, ny fandraisanay ny teninao sy ny fametrananao voalohany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Jesosy avy Nazareto ampianary izahay hiambina ny fonay, fanay masina ianao ny ekinanay, ianao consolateur. Oka izay tonga saina fa ianao consolateur ka eo aminay foana, manadio amin'ny fonay, manasitrana amin'ny fonay raha naratra, mitondra joie ianao fanay masina, ianao source ianao anatin'ny fonay, mameny amour, joie, patience, paix. Ianao ny herinay ahafahanay miatrika ninninona persécution ninninona mety mbola ady ao anatin'ny tokantranonay, ady araboly ninninona dia ianao ny herinay. Fanay masina aza avela ho variana izay, aza avela ho variana izay fanay masina. Ampianary izay ay anisan'ny andronay sisa, ampianary izay conscient ny identité-nay en Christ. Oka izay tsy anisan'ny kristiana voatopatopo, oka izay tsy anisan'ny rehefa ho tonga ianao amin'ireo lanitra Jesosy dia ho taka mauvaise surprise, taka ireo vidiny adala ka tsy manasoloky, tsy ampy misolokay. Jesosy mangataka famindrapo aminao tena mangataka réveil Jesosy anatin'ny kristiana tsirairay avy, indrindrandrindra izay eto amin'ny HVKL mission tsy ho variana. Ireo olona tsy afaka Jesosy na mety tena hoe tsy afahana na amin'ny antony maro samihafa, mangataka grâce faveur aminao ray eo mba oka izay mba afaka mise réunir amin'ny fotoana rehetra izay rahanay amin'ny sekoly. Oka izay tsy anao misy fotoana izay tahitanao, misy fotoana izay tsy tahitanao, fa oka izay Jesosy ampianary honoré anao amin'ny zavatra rehetra, honoré anao amin'ny zavatra rehetra Jesosy avy any. Oka izay te hicraindre anao, ataovy anatinay crainte de l'éternel Jesosy eo. Oka izay tsy anana ny crainte ny zavatra hita amin'izao tontolo izao, crainte ny monde, crainte ny tsy hananam-bola, ny crainte ny arary, ny crainte fa rehefa manana craintenao zay tsy manana crainte ninninona intsony. Vonjeo zay Jesosy eo, vonjeo ny amin'ny tsy finoana, vonjeo zay Jesosy eo ny amin'ny fotoana rehetra izay dotenay anao. Ka izay tsy anisan'ny kristiana tahaka ny Job, fa Job tsy nahafantatra anao, izay nahatonga anazy nilatsaka. Fa tsy ianao ilay Andriamanitra sady manao ny soa no manao ny ratsy, non. Ianao tu es un Dieu de bonté, tout ce que tu as créé est bon et les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Saotranao za Jesosy avy Nazareto, ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao dia
miavao foana isan'andro ny fiainanay tsirairay avy. Rehefa andeha reto zanakao reto Jesosy avy anazy ireo dia fenoy hery izy, fenoy izy ireo fanahy-masina fenoy. Oka tsisy toerana tsony ahitany devoly hirika hidirana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Tehirizony fony izy ireo ny teny zay latsaka mba tonga an'izy ireo ninona mety Goliata mbola mety hitranga mety hisy izany. Fa izy ireo Jesosy no andresy eo amin'ny Goliata, andresy ny eo amin'ny montagne zay mety hita eo amin'ny mason'izy ireo. Fenoy hery izy ireo Jesosy, fenoy hery mba tonga an'izy ireo hibanjina aminao foana sy ny teninao, mba hitan'izy ireo fandresena miaraka aminao, mba tonga an'izy ireo ahita ny fandresena zay nomenao anay teo amin'ny hazo fijaliana. Saotra anao zay Jesosy na fitiavanao anay tsirairay avy, saotra ny amin'ny hery sy tanjaka fahasalamana, saotra ny amin'ireo tola tsirairay avy zay nafohy fotoana, ianao Jesosy namaly an'izy ireo araka izay nafafizan'izy ireo tokoa anao. Ianao Jesosy nivey amin'ny parole anao koa s'accomplir eo amin'ny fiainan'izy ireo zay niraisin'izy ireo ampinono. Ianao ny confirmer an'izany Jesosy avy Nazareta. Amin'ny anaranao mahery, amen. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ahy, fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo, amen. Amen. Araka ny fataontsika moa dia raha ohatra ianao ka nahasoa dia eo aoriana eo ny fametrahana rakitra. Omeo am-pifaliana avec le fruit de l'esprit koa fanomezana ny rakitra ho an'Andriamanitra. Voilà,